Miarabanao atrany ny tenako izay manaraka tsy tapaka ity fandaharana izay iarahantsika mifampahery eto amin'ity fandaharana ity. Iriko raha tsy saraka amin'ity fandaharana ity ianao satria vonona ny fampahery sy fanoana amin'ny alalan'izany fifampaherezana izany ny zahay izay manatanteraka izao fandaharana izao. Androany dia loha hevitra fahaefatra no iarahantsika mandinika manao hoe eo foana izy amin'ny fahorianao. Eo foana izy amin'ny fahoriana. Mialoha ny andinihantsika izany loha hevitra izany dia hivavaka isika. Raha io misaotra anao ny amin'ny fotoana izay ahafahanay mitondra fampaherezana eto amin'ity toerana ity. Tompo malalo, anampy anay anie ianao ary aniraka ny fananao masina tokoa ianao amin'ireo mpiaino rehetra izay manaraka izao fandaharana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Omaly isika dia nianatra hoe eo foana Andriamanitra amin'ny fahatsoana. Ary amin'ity androany ity, eo foana Andriamanitra amin'ny fahoriana. Mety misy angamba, misy fahoriana mivantana mihitsy ao atokantrano amin'izao fotoana izao. Na io fahoriana fahafatesana, na fahoriana amin'ny adi-piainana, na fahoriana amin'ny fiaina tokantrano. Ry hava-malala, tiako no miteny aminao androany, eo foana Andriamanitra ary anampy anao izy amin'izany toe-javatra. Izany ny Salamo 3:20, teny andininy fahaefatra. Salamo 3:20, teny andininy fahaefatra dia mazava no ambarany Davida mpanao salamo atsika. Salamo 3:20, teny andininy fahaefatra dia izao no ambarany. Salamo 3:20, teny andininy fahaefatra dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasahaliko ny fahafatesana zao, dia tsy atahotra ny loza aho fa ianao no amiko. Fahoriana ve? Izany no antsoin'Andriamanitra hoe lohasahaliko ny fahafatesana. Tadidio fa na dia misy fahafatesana aza dia manatrika ao Andriamanitra. Tsy mahafoy ianao zany Andriamanitra, fa eo Andriamanitra. Na dia fahoriana aza hoarin'Andriamanitra amin'ity lohasahaliko ny fahafatesana ity any amin'ny toerana angazana, mety any amin'ny toerana izay tena tapidalakale isika. Eo foan'Andriamanitra miaraka amintsika. Eo amin'ny salamo ihany no jerevantsika. Ao amin'ny salamo 7:100, teny andininy fahatelo. Dia ahoana ozy izy ianareo? Salamo 7:100, teny andininy fahatelo ao amin'izany fampaherezana izany. Dia izao no ambarany. Mahasitrana ny torotoro fo izy sy mameny feriny. Asa mety tena ao anatiny, mety hoe angamba ny taolanao nipitika tampoka izany. Asa mety tsy afaka nandeha ianao, nalemy ny taolanao, tsy hay hoe ahoana. Azon'Andriamanitra tao ny miasa amin'izany ka dia ho kasihiny ny mombanao androany dia ho sitrana izany. Eo foan'Andriamanitra, eo foana izy amin'izany fahoriana izay mahazo atsika izany. Rehefa miaina fahaverezan-tsaina isika na fahoriana lalina isika dia tsy midika fa niala taminao Andriamanitra. Ary indraindray ny zavatra misy rehefa tafiditra ao anatin'izany isika dia to mametra-panontaniana hoe fa ahoana Andriamanitra? Aiza ianao? Fa maninona ny de manary ahy? Eo foan'Andriamanitra ry hava-malala. Ary amin'izany indrindra dia manatrika atsika izy, eo akaikitsika izy, mitomany miaraka aminao koa Andriamanitra, ary mitondra fiadanana isika rehefa mametraka ny fiainantsika eo anatrehan'Andriamanitra.
ao amin'ny salamo 8:30 teny andininy 7 salamo 8:30 teny andininy 7 dia izao ndray no ambarany Davida ny amin'izany. Na dia andeha eo anivon'ny fahoriana zao, na dia andeha eo anivon'ny fahoriana zao, dia melona ihany ianao. Ry hava malala, tonga aminao izany teny zany androany. Na fahoriana lalina tahaka ninona misy eo amintsika, dia ozy izy Andriamanitra androany hoe amelona ianao. Andriamanitra mihitsy no amelona ny ankohonantsika tsiraray avy, amelona ny momba antsika rehetra izany. De toizany ilay tenin'Andriamanitra manao hoe aninditra ny tananao, anohatra ny fahatezerany fahavaloko ianao, ary amonjy ahy ny tananao ankavanana. Ry hava malala, tena tsara ity teny ity androany. Ny tanakavanan'Andriamanitra, ny momba n'Andriamanitra rehetra dia azony atao eo amintsika tsiraray avy. Ny andrasan'Andriamanitra amintsika fotsiny dia zao: mametraka ny fahoriantsika, ny momba antsika, ary ireo zavatra izay tena manahirana antsika dia hovahan'Andriamanitra izany. Tsy mamela anao irery Andriamanitra, tsy mahafoy anao Andriamanitra, fa sokafany ho anao ny fahasoavany mandrakariva amina toe-javatra sarotra, amina fahoriana izay mahazo ny zanany tsiraray avy. Hitany io fahoriana misy eo aminao io. Mety asa ve ny fahoriana misy eo aminao? Hitan'Andriamanitra izany. Mety asa afa-panadinana ianao dia sahirana hoe inona no atao? Hitan'Andriamanitra izany. Asa kamboty angamba isika, hitan'Andriamanitra izany. Mety tena na ny sakafo hohanina azy androany, fahoriana izany. Ry hava malala, apetrao eo amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra no hijery ny tanakavanan'Andriamanitra hoy izy no ataony eo amintsika, ka dia hiva izany fahoriana izay misy eo amintsika izany. Andeha hivavaka isika mba hatonga n'Andriamanitra hatanteraka izany teniny izany eo amin'ny fiainantsika. Andriamanitra raio, misaotra anao izahay satria niteny taminay ianao tamin'ity androany ity. Mety misy fianakaviana izay mandalo fahoriana lalina amin'izao fotoana izao. Eny, tsy fianakaviana fa na olo-tokana, na iza izay manaraka ity fandarana ity. Raio, hosoloanao fahasoavana, hosoloanao fiadanana, ary hosoloanao fitahinana izany fahoriana izay mianjady eo amin'ny fiainana izany. Ary tsy hanometsiny anao izay, fa hanokatra ny fonay mandrakariva ho anao, ary izany teninao izany dia ho raisinay mba hanampy anay eo amin'ny fiainana isanandro. Nivavaka raha eo, tononinay, angatahanay amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.